anomboka ny fotoantsika miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao tolatolakandro ny asabotsy izao dia hitsangantsika ary anomboka izao fotoan'izao ka dia ame voninahitra an'Andriamanitra isika voninahitra neo an'Andriamanitra irery haleluya masina 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 Jehova tompony maro endrika ny voninahitra ny tany rehetra amen mampitomboana amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ny salamo faraka amby 20 no vakitsika ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina salamo araka amby 20 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina ary efa vita zany dia nira araka amby 70 ny andininy voalohany ihany amin'ny anaran'i Jesosy mibio an'Andriamanitra herintsika manaova fifaliana ho an'Andriamanitra Jakoba asandrato nira ka velezo ny ampongatapaka ato indray lokanga mahafinaritra mba amin'ny valia tsofo ny anjomara amin'ny volana eny amin'ny feno volana dia amin'ny andro firavoravoantsika fahalalana ho an'ny Israely zany afitsipika Andriamanitra Jakoba no tendreny ho vavolombelona eo amin'ny Josefa izany raha nandeha nambeliny tany Egipta izy nandeha ny teny tsy fatatrao nampiala ny sorony tamin'ny entanao ny tsahatra tsy nitondra sibika ny tanany amen Jesosy mpanjaka malaza ny tompo-mpanjakanay andininy voalohany ihany Jesosy mpanjaka malaza no tompo-mpanjaka mahery mahery sy tsara voninahitra neo anao ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina mideranao zay mankalaza sy manome voninahitra anao zay fa lehibe ny famindramponao sy ny fitiavanao ary izay amin'ny famindramponao zany mbola tsy nahalany-dritra nay tsiraray avy velona trapamonjeny zay narovanao tamin'ny loza sy ny fahavalo maro samihafa menao ty andro androany ty indray tsy mba niherinay na ny tanjakay tsy fikasana fotsiny taty anatinay fa avy amin'ny Andriamanitra zany ka dia soratra masina ny manamarina hoe Jehova nanao zao ka dia mahagaga eo mason'ny olona misaotra Jesosy mideranao zay mankalaza manome voninahitra anao zay fa ianao ny tomponay sy mpamonjy anay ary misaotra anao zay mbola mivavaka ho anay mifona ho anay isan'andro eo an-tananankavanan'Andriamanitra ray fifaliana ho anay tanora rehetra miona eto amin'ity toerana masina ity manakambara be dia be aminay ianao ka dia ny fanano masina ny hitari-dalana ao amin'izany tsy misy mahay miaino an'izao na iray aza satria lalidalovana ny sofinay rehetra ka dia aoka ny fanano masina hiasa ty anatinay anokatra ny fonay anokatra ny sofinay tsiraray avy
retoko ny mpanomponao ny fidinao anatanteraka zany ametraka ny teny mba havanay tsiraray avy ianao mba hanana fandresendahatra tokoa mba ho vavolombelona ho an'izay rehetrarehetra tonga etokoa ireto mpanomponao zay mijoro reto anoloana eto reto misaotra Jesosy. Tsy mba mahay fomban'izy ireny fa eto ampijoroana eto zay manondrika ny lohanay ary manakipony masonay mba zany mba fanajana faratampony mba vitanay olombelona ka dia raiso zay rehetrarehetra asandratra eto voninahitra ny anaranao ka dia atambatra ny feona rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro endrika ny voninahy ny tany rehetra. Amen. Mahazo toerana isika. Iandiravana dia misaotra an'Andriamanitra lehibe sika manana fotoana tahaka an'izao mba hifanakaloza-kevitra hametrahana fanontaniana ihany koa mahakasika ny tanora satria tatoato zao dia resaka momba ny tanora daholo ny resahana. Inona moa mahatonga an'izany? Satria mainka avy amintsika tanora mihitsy no avin'ity firenen'ity no avin'ny fiangonana. Ka raha amin'izao fahatanorantsika izao tsika ny tsy miomana tsara dia ho sahirana tsika amin'ny fahanterana sy ny fahalehibiazana indrindra indrindra ny fitezana ny taranakitsika ihany koa dia miankina amin'izao fahatanorantsika izao ary ny afatarana fa ny aina tamin'ny fahatanorano tokoa tsika rehefa tonga ny fahanterana dia eo amin'ilay fahanterana io no afatarana zay rehetrarehetra lalana zorantsika tamin'ny fahatanorana. Dia ho ny soratra masina hoe aoka tsisy anao tsinitsinina anao amin'ny fahatanoranao fa aoko tonga fianarana ho an'ny mino ianao. Amin'ny fiteny amin'ny fitondran-tena amin'ny fahadiovana ary amin'ny fitafy ao anatin'ny fahatanorana daholo ny baikony soratra masina n'izany rehetrarehetra zany ary rehefa tonga tsara taiziny olona amin'ny fahatanorana dia mahafinaritra izy amin'ny fahanterana. Zay ny mahatonga ilay teny malagasy hoe tanora mamboly azo izy manan-kelofana rehefa antitra, tanora ratsy fiary antitra vao ratsy loaka. Any amin'ny fahanterana zany hijinjahantsika ny asa ataontsika amin'ny fahatanorana ka raha te ho tsara ny amin'ny fahanterantsika dia manaova zavatra tsara amin'ny fahatanorana. Natao zao seminaire-ny tanora zao satria afa-tsy Jesosy tamin'ny dada mihitsy zany fa ny tanora dia tokony ho tenenina mafy mihitsy indrindra indrindra ny zanaka vavy ao anatin'ny katekômena satria 17 taona dia efa be voka sahady ny sasany. Nahoana moa ny zanaka vavy ny tenenina amin'izany fa nga be voka ho azy izy tsy nisy ny zanaka lahy dia mazava ho azy zany fa na ny zanaka lahy na ny zanaka vavy dia samy tenenina avokoa ao anatin'izany fahatanorana izany. Ny 80% mpisaram-panambadiana dia olona kristianina daholo ary mahamenatra zany manala baraka fiangonana zany. Raha toa ka isika kristianina no mameno ny lapan'ny fitsarana mahakasika amin'ny fisaram-panambadiana mampitahotra ihany koa zany. Ny 20 faingefatra isan-jato ho an'ny vehivavy ary ny 10 faingidimy isan-jato ho an'ny lehilahy dia efa nanao firaisana ranofo daholo alohan'ny 15 taona. Ahoana ny afatarana an'izany? Dia misy marika foana afatarana ny olona ny efa nanao an'izany sy ny tsy mbola nanao an'izany. Mengavy aloha tompoko mba tsy ho avoaka FB Facebook ty resaka ity engaviana mihitsy tsika rehetrarehetra fa raha ohatra ka tahiry tsara no alaitsika eto dia azo atao fa raha avoaka tsika ity dia sanatrian'izany ary isy mihitsy eto resaka tsy mahamenatra ny ilazana azy satria efa tena miariary tahaka ny tafika rehefa tanàna zao ny ataon'ny tanora amin'izao fotoana izao ka izay reto efa mifanaraka mihitsy hoe mety isy zavatra tena hanahirana sofina mihaino azy eto nefa tsy maintsy ho lazainay ilay izy na ho sahirana raha ny sofina re mihaino azy ka noho izany dia aoka tsy ho avoaka antsika mihitsy aloha
aoka tsy sandraindray feo amin'ny telefônina any na akahaka sarana eto a fa aleo tazomitsika eto aloha ny resaka fa rehefa anirina any hitatsika ihany a zay mety hifivoaran'izao zavatra izao noho izany a dia be dia be ny zatovy na zatovylana ny zatovivavy miaina ao anatin'ny atao hoe firaisana ranofo milohan'ny 5 taona tsy fantatro hoe ny vaninandro ve nefa mandroso a ny teknôlôjia ve mahazo vahana saly toetsaina mihitsy nefa tsy voataiza itsony a dia mirona be amin'izany ny tanora rehetrarehetra ary mirehare amin'izany mihitsy aza ny sasany ary ny olona zao dia mahatratra 5 isan'andro ny olona mamony tena vokatry ny fahamoiza-po vokatry ny fitaizana tsy mahomby dia mamony tena 5 isan'andro a ny